Araky ny voalazany solombavambahoaka Mahavitara Silvestre indray jereo akaiky ireo olona izay migadra amin'ny tsirariny izay isany mamotika ny fianakaviana maro araky ny voalazany hatrany ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika anireo izay nigadra tsy am'rariny no tenina iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto mikolo tonga nanatrika ny fiainanan'ny colonel Mikael Randrianirina teny amin'ny ACC ny lehilahy tamin'iny andro ny omahaliny raha tazana teny an-toerana mo ity mikolo izay isan'ny tovolahy mafana fo nandritra ny ireny hetsika izay nataony génération Z ireny efa tazana teny ihany koa ry baba sy Clémence izay isan'ny lohandohan'ny tarika tamin'izao hetsiky ny tanora génération Z izao ary isan'ny fototra iray lehibe nahatonga an'izao fionganany Andriamatoa Andry Rajoelina izao hatrany tazana teny amin'ny ACC Ambohidahy ihany koa ny masovohy maro toy ny masovohy sinoa, amerikanina, britanika, frantsay izay nanatrika ny fiainanany filoham-panjakana colonel Randrianirina Mikael tamin'iny andro ny omahaliny tonga teny ihany koa ny filoha teo aloha Mark Ravalomanana sy ireo solombavambahoaka ny firaisankina izay niaradia taminy nandritra izay fiainanana izay hatrany tonga teny amin'ny ACC ihany koa ireo mpikambana eo amin'ny FFKM nanatrika an'izay lanonam-piainanana tamin'iny andro ny omahaliny tazana nanatrika an'izay fiainanana izay ihany koa Soa Devaliha izay tovavy hitantsika ny torabato anireo zandary teny amin'ny mandidina ny kianjan'ny Barea teny Anosy teny mo ity tovavy ity no izay hirim-pamiretana izay nataony zandary tamin'ny tifitra Baobandra-dranomaso zay mo no isany nahatonga an'ity tovavy ity no lasa namaly tamin'ny torabato anireo zandary izay minia nanao an'izany commune ambonivohitry ny Toliara indray mitokona ireo mpiasa nirosy tamin'ny fanakatonana ny lapan'ny tanàna ireo mpiasa eo anivon'ny commune ambonivohitry ny Toliara nanomboka tamin'iny andro ny afako omahaliny manohy ny fitokonana manoloana ny lapan'ny tanàna izy ireo tamin'iny andro ny omahaliny manao fitokonana izy ireo manoloana ny tsy fandoavana ny karaman'ny mpiasa efa 9 volana eo ihany koa ny fitsipahana ny fampidirana amin'ny mpiasa mahery ny 80 antsokosoko eo anivon'ny commune izay hikarama ambony nefa tsy voalohany karaman'ireo mpiasa ireo nanamafy ireto farany fa tsy misokatra ny commune raha tsy voavaha ireo olana rehetra ireo mitaky ny hampidirana ho mpiasa ireo benevolina ihany koa izy ireo tao anatin'izao tolona izay nataon'izy ireo zao hatrany ny amin'ny mahakasika Fernancelo indray dia voaka maro no tonga nitsena any Fernancelo tany tsoroany mandidy tamin'iny andro ny omaly maraina iny ity farany izay tsy hivana fa voavy ny voaka ny fonja taoriny famitsoran-kelo ka azony niaraka tamin'ireo gadra politika marobe nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny satria izay rehetra saha miteny dia avetrany no samborona mo tamin'ireny fotoana ireny fanambarany antoko malagasy miara-miainga indray manoloana ny fivoarany fiainam-pirenena ny malagasy miara-miainga dia nilaza izy reto manaraka ireto miarahaba ny filoham-panjakana colonel Randrianirina Mikael noho ny andraikitra izay napetraky ny fitsarana avombalalampandrena taminy rehefa hita fa banga ny toeran'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny antenimberan-doholona ary tsy misy gouvernemanta afaka handray ny fahefana manamafy fa mila jerena akaiky ny hiangany ireo olana iainan'ny malagasy ka nahatonga ny olo-pirenena avy amin'ny sokajy rehetra ny joro tafiditra ao anatin'izany ny olany jiro sy ny rano ny fisiany kolokolo avilenta izay manimba ny seha-piarina rehetra ary ny tsy fandrimpahalemana manamafy fa zava-dehibe ny fiarovana ny zo haneho hevitra malalaka izay vohitsakitsaka tao anatin'ny taona maro fototra iorenan'ny tena demokrasia tia nahaverina amin'ny hasiny izany mba tsy hiverenany ireo hadisoana izay nataon'ireo mpitondra ny fandimbintsony mila fanorenana fototra vaovao ny firenena ka mino sy matoky ny MMM fa hanomboka eto tokoa ny fanovanantena izy eo amin'ny fiainan'ny malagasy hoy ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany ny amin'ny mahakasika anireo olona izay nogadraina nandritra iny fitondrana teo aloha iny indray dia toy izao manaraka izao ireo olona izay voatanisa fa nogadraina
nandritra iny fitondrana teo aloha iny. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ireto ireo olona izay nogadraina nandritra izany rehetra izany: Mbola Rajona Frere Rakotomalala, Arfina Rahelso, Sabrina Berija Ravelmanantso, Roli Mercia, Ankanjomena olona 120, Vonson Andrianjato, Beary Nirina Marcelin, Paul Mayo, Philippe François, Aina Razafindrakoto, Voangy Rafanoharana, Sareraka, Victor Ramahatra, Mahery Lanto Manandafy, Clémence Rahanirina, Nidonia, Stanley Ramarvelo, Avakandro Christian, Fanir Soernev, Ketakandrana Rafitson, Dominique Rakotomalala, Lola Rasomaharo, Nambinina Rahery Mampianina, Doris Rakoto Samuel, Fotsy Tsotsi, Rina Randriamasnoro, Fetra Razafimbololona, Andry Andriatongarivo, Paraina Auguste, Sam Grégoire, Barson Rakotomanga, miampy anireo izay nosamborona tamin'ny tolona ireny ary mbola mety misy tsy tafiditra ao anatin'izao aza fa resaka fanehoan-kevitra no tena antony nisamborana anireo ankamaroan'ireo izay voasambotra tamin'io fotoana io. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny solombavambahoaka Mahavitara Silvestre, jereo ankaiky ireo olona izay migadra amin'ny tsirariny izay mamotika ny fianakaviana maro araky ny voalazany hatrany. Izaho zao afaka mijoro vavolombelona nandritra ny famonjanahy no nahitako fa mamotika ny fianakaviana maro io fanagadrana tsy ara-drariny vokatry ny tsy fitovian-kevitra ara-politika io hoy ny nambarany hatrany. Mahavitara Silvestre izay solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Vangaindrano izay voafonja no izay firehana ara-politika tsy mitovy sy no izay tsindry ary ihany koa no izay hevitra tsy mitovy izay. Mazava araka izany fa tamin'iny fitondrana teo aloha iny dia tsy nahazo fahafahana maneho hevitra ankahalalahana ny vahoaka malagasy rehetra. Midika izany fa tena vohitsakitsaka tanteraka ny demokrasia amin'ny ilay demokrasia tena ny ilain'ny rehetra fa izay rehetra miseho mahay miteny sy izay rehetra maneho ny heviny dia avy hatrany samborina sogadraina amin'izay mantsy tsy hiteny intsony. Na ny mpanao gazety izany na ireo olon-tsotra izany na ireo mpanao politika dia samy niharany izay fisamborana izay avokoa. Ka izay indrindra no mahatonga Génération Z izay tena miady mafy amin'izao fotoana izao mba hialana amin'izay fangejana sy didijadona izay niainana teo aloha izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompo lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.